fampitiavana hatrany no entina miarabantsika rehetra izay mpanaraka tsy tapaka ity pejy Facebook ny Afafy FET Foibe nasionaly ity. Sehatra iray ahafahantsika mifampizara ny fiainana sy ny fiainam-pikambanana moa izy tia ka nitanana antsika rehetra ny fanatotosana azy, izany hoe ny fandraisana anjara na amin'ny fifampizarana izany na amin'ny fanarahana izay fifampizarana izay. Tamin'ny faranteo ary dia nitsiahy fohy any Mopera Julien Rakotosoa no ny fampizarantsika teto. Herintaona lasa tokoa mantsy izay no nandaorany antsika teto amin'ity tany fandalovana ity, fa any izy mahita antsika ary mivavaka ho antsika satria efa eo akaikin'i Jesoa izay niantso azy sy eo akaikin'ny masina malireny izay tena tiany indrindra. Amin'ity manaraka ity kosa amin'izao fotoana izao dia ry zareo avy ao amin'ny dioseziny Tomasina indray no hifampizara amintsika eto ny fiainan'izy ireo tahaka izay efa nataon'ireo diosezy rehetra izay efa nandalo teto sy nandray anjara teto tamin'izay fifampizarana izay. Koa anitanana antsika rehetra, anasana antsika rehetra ny fanarahana izany fifampizarana izany fa misy zava-mahasoa azontsika raisina tokoa amin'ny fampizarana ataon'izy ireo. Samiary mahereza daholo. Ndao mba fantarina fandarana entina hanovozana fahalalana manodidina ny sehatra iray toy ny asa, tantara na ny toerana. Arahinao isaka ny alatsinainy amin'ny fito ny sasany ariva. Ndao mba fantarina. Dia faly miarahaba antsika indray ary tratra ity andro iniany ity miarahaba olo jiaby izay mpagnaraka ny fandarana andao mba fantarina. Andao mba fantarina antsika niany moa zany makasika ny fagnabeazana, makasika ny fitahizaintsika ny zanakatsika marobe magnodidina an'izay zao ny koragna fa makasika ny fikambanana raha ny marimarina kokoa. Fa anisany mampanahirana antsika olo maventy antsika ray aman-dreny ny fitahizana ny zanakatsika amin'izao fotoagna zao. Marobe ny antony, ao ny fivoarana ozy ny tanora mivoatra koa dia tafiditra agnatin'izay ny asalaoantsika olo maventy hoe mampiasa lao ny fitahizana ny zaza. Ny tsy tokony ampiasa lao anefa ho za satria maro ihany koa ny azo ifagnampihagna. Akao ny fiarahamonina, akao ny kiboreka, akao ny lakoro raika, akao ny magnodidina fa tsy adigno antsika kristianina, ny fiangonana ihany koa anisany magnampy antsika makasika an'izay fagnabeazana izay. Ny agnatin'ny fiangonana moa zegny misy ny karazana fikambanana maro samihafa izay anisany magnampy antsika, magnabe an'iregny zanantsika regny, agnampy antsika ray aman-dreny angala fiasan-dao antsika makasika an'izay hoe fagnabeazana ny zaza zay. Ka tsomponitsika manokana, alaintsika manokana ny fikambanana Afafy FET. Ny FET zay fantatsika fikambanana agnatin'ny fiangonana ihany koa. Ka zay ny koragnintsika iniany ino moa zany ny fikambanana FET io? Ino ny fiaignanjareo akao? Ino magnodidina an'izay FET zay akaiza aby ny mety ahitana an'izay FET zay magnodidina an'izay ny koragnintsika niany ino ihany koa ny hoe antony magnampy antsika ray aman-dreny makasika ny fagnabeazantsika ny zanantsika zay fikambanana FET izay magnodidina an'izay ny koragnantsika mikoragnan'izay FET izay ka magnasa anao agnaraka ny fandarana hatramin'ny farany. Ndao ary. Eny ary araka ny voalazantsika te moa zany dia ny anisan'ny fidigna ho zany fikambanana FET. Afafy FET moa zany ny maromariny koa mbola ho avy akeo zare tegna tompon'ny fikambanana agnazava amintsika hoe inona ny hoe Afafy FET zay. Fa raha tsara ny fantatsika moa zany eo agnivon'ny fiangonana ny fikambanana tsiraikiraiky dia anisany manana mompera piahy ny fikambanana na hoe aumônier ny fikambanana raika. Ka anisan'izany ity FET ity zay manana mompera piahy ny FET agnatin'ny diocèse Tomasina dia i mompera vicaire général zay efa fantatsika lasy te moa zany zay maro kaskety izy amin'ity diocèse tsika ity izy no
ampafantatra atsika hoe ino marina moa zany ny asan'regny mon père regny ny indrindrandrindra ny asan'ny mon père vicaire général agnatin'ity fikambanana FET ty. Tsy maha vicaire général ananjy ny resantsika aketo fa maha aumônier ny fikambanana afafy FET. Miarahaba anao mon père, tonga soa amin'ny fandaharagna ndao mba fantarina. Miarahaba asika ziaby afafy FET. Zay ny fiarahabanana FET zany ka niany zany ro ziaby FET miaraka aminay manaraka ny fandarana ity. Miarahaba anao Laurentien, miarahaba ny RTCM sy ny ekipany rehetra. De makasika ny hoe ina marina mon père ny andraikitra ny mon père andraikitra anao zany agnatin'ity fikambanana FET ity. Araka ny fafantatra moa zany de hoe maro ny andraikitra sana amin'ny diocèse fa anisan'izay ny FET ka tena ilana mon père mpiay zany amina fikambanana firotarana na volombava na vomeranasa zany de miay ny resaka ara-panahy resaka pastoral ranoray zany tena ilana ny mon père mampita ny fampiarahana fiangonana mampianatra ny finoana manabe ny finoana ary manarina zay azo renina raha ohatra misy zavatra mivoana tsy fanaka amin'ny finoana ny iainan'olona ny fikamanana masinao de mampivondrona mampianatra azy ireo hivavaka ary mitazo azy ireo tsy hivadika amin'ny finoana. Fikambanana masina rehetrarehetra zany anisan'izany ny FET zay ny tena rôle ny mon père aumônier. Aumônier moa filaza azy raha ohatra fikambanana masina ohatra ndraiky amina paroisse na district izy de curé. Amina aumônier zany tena aketo am'izao fotoana zao de zay ny rôle hoe miaya miresaka ara-panahy pastoral ny diocèse sy ny pastoral ny fiangonana. Ya, miresaka moa zany atsika hoe eto amin'ny diocèse anisan'izany moa zany tafiditra agnatiny tsara i Thomasina ary ny FET moa zany anisan'ny hoe mivelatra betsaka mivelatra ary anisan'ny maro ny zaza zay beazina agnatin'izay fikambanana FET izay. Tsara ny afantarana mon père hoe nanomboka noviagna moa zany niorenan'ny FET karakory ny tantara fohifohy zay azonao ambara mahakasika an'izay FET izay. Raha fohy zao zany tantara indrindra fa ny diocèse ny Tamatavy de efa ela be nisy ny loharano ty FET ty antsoina hoe croisé tany 1930 ans croisé efa nisy fa tany am-piangonana moa zao teto Madagasikara de ny jésuite no mikarakara ny aim-panay ny croisé io de ny tovitovy zany ny fitantanan'ny jésuite ny MDMK sy ny croisé hanika ny olona croisé ihany no manampy amin'ny MDMK sy ny tany tamin'izay fotoana zay. De tamin'ny 1930 zany taty Tamatavy efa nisy croisé tamin'izay fotoana zay ary io croisé io taty 1980 taty no niova ho FET ny agnarany rehefa nivoatra ny fanabeazana ny fiangonana amin'ny tambazotra fivavahana ty hoe FET ty tamin'ny fotoanano 1980 teto Tamatavy tonga ny FET. De zay maha FET ny FET zay zany de taty amin'ny 1980 jusqu'à amitsika miteny zao de efa enina ny mon père ny fandimby ny tantany zany hoe père aumônier. 2005 moa zany ny tena koa no tonga teto amin'ny FET de 2005 zay vao nisy masera zokem-panay jusqu'à amitsika miteny zao zany efa efatra ny masera zokem-panay ny fandimby tamin'ny diocèsesika niaraka tanana tamin'ny FET. Zay zany zava-misy amin'ny kapeny amin'ny diocèsesika. Moa zany efa nanao significatif kely fa hoe ny FET zany nisany moroboromborindra amin'ny diocèse ny Tamatavy satria raha oharina fikambanana masina sasany zany amitsika miteny zao de efa 12000 anisan'ny FET. 12000 zay moa zany 2000 sy ray alina isan'ny FET zany amitsika miteny zao zany de io FET 12000 io mizara amin'ny sampana 10 ka efa hitantsika misy ny JK zany Kristy, misy ny IK, misy ny VK, misy ny EK ary misy ny afafy. De maro anisa amin'ireo zany de ny IK tena maro anisa amin'isika miteny zao zay manodidina amin'ny eo amin'ny 6000 anisan'ny IK isika miteny zao. Chiffre ou approximatif satria jusqu'à filipoenina ka hatrany bon mangabe zao jusqu'à ny Marolambo de tena salamy nianana regny faniriny FET agny de ny mpanabe am'izay zany tena visy misisa ihany ny mpanabe. Io zany isan'ny mampitaraina ny diocèse zao hoe ahoana no azahoana mpanabe maro iay ireo zanany marobe maniry salamy nianana reo zany. Ireo ihany chiffre atonoka amin'ny amarony FET hoe 6000 ny IK, 600 ny mpanabe. De ny afafy moa zany manodididina amin'ny 250 ny afafy amitsika miteny zao. 2000 sy ray alina ozy mon père eo moa zany ireo FET aketo amin'ny diocèse ny Thomasina anisan'ny maro
raha ohatra ka oharina amina fikambanana hafa saika mba notany za hoe ino anisy mahatonga ny hoe agny no maromaro inona no mety mampiavaka ny EFT afafa EFT moa zany ny filazananjy ino anisany mampiavaka ary mahatonga ny zamadinika somary hoe agny no mirona agnatin'izay fikambanana zay. Ny mampiavaka ny EFT zany raha tsorona fitidina izy dia hoe ny sokazo taona rehetra dia tafiditra daholo zay mamaro anazy. Zika zao zany Kristy mbola kely sy za midina natao hoe zika efa azo fidirina EFT jusqu'à am'le hoe izy antidray na 90 ans na 60 ans afa midina daholo agny ny sokazo hoe afafy na ny olona efa mpirinasa zany tsy voatery hoe manao digana sy zay fa tsy voatery manabe koa fa miaina ny aim-panahy ny EFT izy zany amin'ny afafy agny ka manomboka kely zany jusqu'à anty zany afaka mijanona ho EFT mitohy foa zany ny fanabeazan'ny EFT sara am'izay koa hoe na mpianaka na mpivady na mpirahita koa afaka miditra EFT daholo zay zany ny avantage ny EFT amin'ity fikamanana masina anankiray ity zany dia zay mahatonga azy hoe maro ny faharoa koa tsy vitany hoe fikamanana ohatran'ny fihotana masy tsisy engagement tsisy velorano satria zany misy engagement misy velorano misy asina hoe dingana ny filaza azy dingana misy sampona misy dingana ary misy cérémonie fandraisana ny olona miditra amin'ny fikamanana io ny koa nisany boka anankiray mahatonga ny ankizy na tanora lehibe miditra fikamanana dia ny fahatelo zany dia azo lazaina hoe agnatin'ny fiainan'ny EFT zany fiainam-panahin'ny EFT zany cœuran'ny église catholique satria zavatra telo lehibe mamelona azy ao sy manentana azy ao dia hoe ny fivavahana eucharistia ten'Andriamanitra io zany mamela ny EFT aina tena mamela ny EFT azo lazaina fa io enina telo io zany mamela ny katolika eran-tany raha ohatra mpino izy ka tsy mivava tsy silana azy raha mpino izy ka tsy miroso amin'ny sakramenta ka tsy mandray kominio ohatra ny maivana ihany satria Kristy miteny hoe raha mandray anay nareo dia mandray zany anakay ary raha mihinana nofo nareo dia zaho ao aminareo ao nareo ato amiko dia ny ten'Andriamanitra moa zavoazy teny tonga nofo ten'Andriamanitra hoe iainana ny fiainana andavanandro dia aina telo zany nisany manentana ny EFT ny farany moa zany ny tena mahatamana ny EFT ao zany mahatonga anjareo maro miditra ao zany le animation ny fanentanana maro lafy misy karazany maro ny animation ao na mnazaika be eo na fivolana paroasy ny district agny na mizaika kely regny zany nisany hoe mahatonga ny tanora sy ny ankizy sy ny olon-dehibe miditra amin'ny EFT zay mitarika azy amin'ny akany fahamasinana. Mon père fagnontaniagna tsiatsiatsiakitra izy ty matetika raha vao mandeha eny agnivon'ny fiangonana dia ny masera ny mon père ankamaroanjare regny saikasaika hivoaka amin'ny fikambanana EFT aby ino no mety mahatonga an'izay satria efa ny ray aman-dreny croisé amintsika miteny zao efa niteraka zany dia mifandimby eo zany miaina ny aim-panahin'ny EFT ka rehefa hoe olona zany tia vavaka miaina ny ten'Andriamanitra sy ny eucharistie na amin'ny alalan'ny adoration zany na mandray communion mivantana dia na elana angana misy vocation mipoitra avy ao na avy amin'ny ray aman-dreny afafy io na mpanabe na avy amin'ny ankizy mivoatra mitombo dia sy misy vocation foa mipoitra avy ao raha tena sérieux marina ny aignany hoe ten'Andriamanitra ny eucharistie sy ny fitiavam-bakoka io zay zany nisany mahatonga le hoe anisan'ny loharanona vocation zany ny EFT misy ihany fikamanana masina sasany misy manao masera sy mampera sy frère ny EFT zany nisany maro tsy vitany hoe manao masera sy mampera sy frère ihany fa miroso amin'ny mariage ary miroso mandray andraikitra amin'ny fiangonana agny manao koa fiangonana EFT daholo ny kamaroan'olona regny zany. dia ny fagnontanianana magnaraka mon père dia ny hoe izy koa alakamisy masina hoe fetina mon père fa anisany misongadina ihany koa rehefa alakamisy masina ny EFT anisany mankalaza fety amin'ny efitragna inona ny mety antony mahatonga ny EFT mankalaza ny fety alakamisy masina mazava ho azy le aina mamela ny EFT dia ny eucharistia ka io zany andro raika nanomboana na naovana lamesa teto ambony tany nanomboan'ny Kristy ny eucharistie masina ka zay koa mahafety ny EFT azy miaraka amin'ny fety ny pretra andro voalohany nanao masinana pretra voalohany ataon'ny Jesosy zany izy io diatra sy pretra tonga dia nanao ordination voalohany tamin'ny fotoana io alakamisy masina io sy ny eucharistie masina dia mifaninandalana amin'ny fetin'ny pretra zany ny fetin'ny EFT ary matetika raha ohatra ka mahazony raha ny pretra zany tsy milaza misy sasany tsy mahazony raha dia omen'ny EFT ny liturgie ny fotoana io dia mitohy amin'ny adoration dia manao fanamiana miraratra ny EFT ary ny EFT nisany voalohany manentana amin'ny iaraban'ny pretra hoe tratran'ny fety pretra mopera zay zany nisany antony lehibe hoe namorona ny eucharistia sy nahatongavany sakramentan'ny filarana sy ny voalohany tamin'ny fotoana io miaraka amin'ny fety ao zany EFT zay mahatonga ny EFT manasonary ny andro tokona io isan-taona.
Raha tsikatra ihany koa anisan'ny mahavita magnano adoration maro indrindra ny FET mety anisan'ny mampiavaka ny FET ihany koa moa zany izy ihany koa no mety antony. Manamafy le tena mitalo teo zany satria agnatin'ny aina telo mamelona ny FET zany tena ny marina eucharistique fitiavam-bavaka dia na adoration miaraka na adoration personnelle na amina chapelle na sekoly agny zany na amina paroisse zany dia entanina manakany zany ny FET mba hanokana fotoana amangina eucharistie masina ao am-piangonanao ankoatra ny adoration miaraka ny fisaona sy ny masina iny zany sy mikarazana iny zany ka misy zany dia manome malalaka ny mpirehetra misy ndraika zany sy mpirehetra manome malalaka fa ny FET misy mange am-piangonanao mandohalika vaky manginao ny tsirairay avy na amina chapelle amin'ny toerana misy sekoly ka misy FET izay anisan'ny antony lehibe anabeazan'ny FET hoe aza misalasala fa araka ny fotonkevitra tamin'ny tontolo zany dia hoe ao amina loharano koa rehetra salamo fito amby valopolo andimy fito zany hoe Kristy miteny amin'ny fanoharana mahakasika ny fotobolomboka iny amin'ny zoany 10 ao dia izy hoe raha tsy zaho tsy maefa ninina anareo dia eo zany mahatsapany FET fa hoe raha tsy Kristy tsy maefa ninina dia ny fihaonan'ny Kristy matetika zany azahoana fahasoavana sy loharano fahasoavana entina miaraka ny fiainana izay no anabeazan'ny FET hoe mamangisaka ny masina personnel na miaraka ary manaovana adoration no programme mon père ny fahatsapana fa hoe ao aminao amin'ny Kristy ny loharano ny fiainan'ny olombelona rehetrarehetra zany dia raha tsy izy tsy zavatra mandeha eto ambony tany eto izay zany mahatonga ny FET ao beazina amin'ny lafiny karan'izay Mankasitraka ny mon père ary saotra besaka asika afitema eny ary niresaka tamin'ny mon père aumônier ny afafy FET tsika take igny zao ndraika atsikany andeha ikoragna misimisy kokoa mahakasika ny fikambanana efa ndrasaka misimisy koa ta mahakasika ny fikambanana atsika fa raha misy ny fikambanana misy ihany ny lohany misy ny piay mon père piay takeo igny fa misy ihany koa ny lohany zany hoe ny filohan'ny FET afafy FET eto amin'ny diocèse tsy zao moa zany fa madame Simonette miarabanao tonga so agnatin'ny fandaragna ndao mba fantarina andeha ampafantatra misimisy kokoa mahakasika ny afafy FET dia inoako ihany koa fa ianao ihany koa no andeha hitondra amintsika hoe ireto aby zay agnatin'ny bureau-ny diocèse na bureau-ny faritra agnatin'izay fikambanana afafy FET zay misaotra anao i madame Laurentia dia miarabanareo roa mianadahy zany nandray anay teto amin'ny fandaharana ny tenako moa zany i madame Mayaouine Simonette filohan'ny FET afafy FET amin'ny diocèse ny Tomasina dia izay tariny aumônier mon père Rakotoary Michon Aimé reto avy zany izay anatin'ny bureau-ny diocèse voalohany indrindra aloha izay manana zoky ampanahy masera Rahamanana Léa ny filoha lefitra moa zany dia monsieur Falianjarika zay any amin'ny districtny Ilaka Est dia ny secrétaire zany madame Lucia any amin'ny districtny Manoro sy monsieur Christophe eto amin'ny fatrany Tomasina ihany dia ny trésorier moa zany madame Makatsara Véronique eto amin'ny fatra Tomasina paroisse Sainte Croix dia monsieur Julien eto amin'ny fatra Tomasina koa amin'ny paroisse Saint Jean Morarano ireo zany izay mandrafitra ny bureau diocèse kanefa nazanona tsy zany ara dia misy koa ny bureau fatra eto amin'ny fatra Tomasina izay tarihan'ny filoha madame Fanja dia ny masera zoky ampanahy moa zany sœur Alida ao amin'ny maserany Marie Réparatrice izay ngambany ny firafitra ny bureau ato amin'ny diocèse ny Tomasina somary nanaitranao madame Simonette ny firafitra ny bureau na ny faritra io na ny diocèse misy aketo Tamatavy misy amin'ny district misy somary lavidavitra ina ny mety antony izy regny misaotra anao amin'izay fanontaniana zay tsara le fanontaniana satria ny zay rehefa mifidy ny bureau-ny diocèse zany amin'ny fotoanan'ny zaikabe dia
tonga any daholy ny solontenany distrika rehetrarehetra dia any zay no mifidy ny bureau diocèse ka mahatonga hoe eto amin'ny faritra ny Toamasina misy any amin'ny distrika misy dia karazany hoe maso ivo zany reny any amin'ny distrika any mba solontenany ny aty an-tanan-dehibe zany any amin'ny distrika any dia mba misy le serasera ifampitana zany miaraka amin'ny bureau rehetrarehetra zany rehefa misy ny zavatra ilanan'ny bureau. Ya, zay indrindra no idirantsika hoe aiza moa zany ny faritra, aiza ny toerana mety ahitana ny FET raha agnatin'ny diocèse. Raha diocèse moa zany no resagna zay nivolagny mon père takegny mivelatra be ny diocèse ny Toamasina ka zay ny hoe aiza ny faritra misy ny FET aketo amin'ny diocèse ny Toamasina. Dia ny faritra ahitana ny afafy FET zany eto amin'ny diocèse ny Toamasina dia manomboka aty amin'ny farany atsimo zany ny distrikany Marolambo, manaraka azy ny distrikany Ambinanirano, dia manaraka moa zany ny distrikany Masomeloka, dia manaraka azy ato ny distrikany Manoro, dia manaraka azy Tanambao Manampontsy, dia manaraka azy ndray distrikany Ilaka Est, ny distrikany Vatomandry, dia ny distrikany Agnivorano Est, distrikany Brickaville, Ambodibonara zay lazaina hoe Tamatavy de Sud, Volobe, Toamasina Tampotanana, dia périphérique zany hoe ny faritra manodidina eto Toamasina zany ny zanam-piangonana manodidina ny eto Toamasina zany ny périphérique. Ity ihany zany tsy misy FET dia ny distrikany Mangabe ary ny distrikany Folo Pointe. Zay ny makasika ny distrika sy ny périphérique fa anisany somary manaitra ihany koa Madame Simonette ny sekoly ny école ny sekoly katolika aiza aby ny sekoly katolika ahitana an'izay fikambanana FET izay. Azafady minambary moa misy loka ozy le fiteny zay tena miaratsiny fa somary adino kely. Misy koa zany ny sekoly ahitana ny FET eto Tampotanana ny Toamasina, ny sekoly Saint-Joseph de Cluny dia ny sekoly Anne-Marie Javoué. Eo koa ny aumônerie anankiroa, ny aumônerie universitaire sy ny aumônerie militaire, ny Sainte Croix zany, dia mbola ahitana FET koa ny Apostolat de la Mer. Aya, somary lalandalana kely atsika mahakasika an'izay fikambanana FET izay efa voalazany mon père take moa zegny hoe ino aby mety mampiavaka ny FET raha eo agnivon'ny fiangonana, eo agnivon'ny fiarahamonina, eo agnivon'ny fiangonana moa zegny anisany voatsindry mafy takely hoe betsaka ny lasa mon père, betsaka ny lasa masera, vita mariage sy ny tariny, fa misy hafa ve hita hoe misongadina ny zaza agnatin'izay fikambanana FET zay, inona ny mety mampiavaka ihany koa makasika an'izay fikambanana FET izay. Ny tena mampiavaka ny ankizy ao amin'ny fikambanana FET moa zany araka le hoe tanjona ny fikambanana afafy FET moa zany fanabeazana ny olombanina sy manam-panahy. Dia izay zany mahatonga ny ankizy raha ao amin'ny fikambanana FET hitataratra amin'ny mahiraka sy vavolombelona azy zay ny fihetsika na ny fomba fiainana zany, na ny amin'ny fiarahamonina na ny amin'ny sekoly ianarany, na ny amin'ny toerana andehanany rehetrarehetra, amin'ny sehatra andehanany rehetrarehetra zany. Tagnatin'izay 170 taona nisian'ny FET teto amin'ny diocèse ny Toamasina. Inona ny zava-bita nandritran'izay 170 taona zay, na dia hoe tsy teny ny jiaby 170 taona zay fa hoe ny zava-bita ny FET tagnatin'ny taona maromaro. Ny zava-bita tanatin'ny taona maromaro moa zany tsy voatanisa eto raha tantaraina ny zavatra vita teto amin'ny diocèse, kanefa izay ato amin'ny diocèse koa miara-miasa amin'ny ekipa nasionaly dia miara mankalaza ny fankalazana rehetrarehetra zay atolotra ny nasionaly zany zahay, na vita ny fankalazana fahazatoanany FET maneran-tany zany zay tamin'ny taona 2015, dia tamin'ny taona
2019 zany zahay nankalaza ny fahazatoanany FET teto Madagasikara, fijoroan'ny FET teto Madagasikara. Dia na zany na tsy zany, misy koa ny ZKB izay ataonay manokana aty amin'ny diocèse indray isan-tsampana, isan-taona. Satria raha ohatra ka atambatra ireo sampana rehetrarehetra ireo, ny sampana 5 ao amin'ny afafy FET, tsy maharaka izay toerana andraisana azy. Fa atao isan-taona zany ny ZKB, ohatra amin'ity taona ity zany dia anao ny ZKB ny eka afafy Panabe zany izahay. Fa atao isan-taona zany ny ZKB. Fa noho le toe-java-misy tamin'ity fatra maneran-tany moa zany le mahakasika ny fahasalamana zany, dia tamin'ny taona 2020 zany tokony anao congrès eucharistique tany Antsiranana izay, dia tsy vita izany. Dia zao moa zany zay anao ZKB diocèse any Brickaville amin'ny volana novambra ho avy zao. Dia ankoatran'izay re izay ny zava-bita, dia ahoana ndraika araka ny fiomagnana amin'ny raha hafa, mety misy zavatra ankoatran'izay hoe ZKB izay homanana izay hoe inona ny tanjona, inona ny raha mety hoe hokasaina andeha atao amin'ny taona manaraka? Ny zavatra hokasainay amin'ny taona manaraka zany, efa miomana sady zany zahay amin'ny fankalazana fa 570 taona ny joroan'ny FET teto Toamasina zany. Kanefa na zany na tsy zany, ny afafy FET ato amin'ny diocèse ny Toamasina zany dia mbola manantena ny atongavany fotoana ankalazana ny congrès eucharistique, ohatra tany Antsiranana le tsy vita iny zany miandry an'izay zany ny ankizy rehetrarehetra. Misy ny mahafaly, misy ny tanteraka, misy ny tsy tanteraka, inona ny mety olana agnatin'ny FET? Ny olana anatin'ny FET zany dia misy ny lavitra toerana zany somary manahirana le fifandraisana noho ny aratsian'ny lalana. Ohatra zao any amin'ny distrikany Manampontsy, manahirana be le fifandraisana satria na ny ankizy mamonjy ZKB raha misy vitsy kely ny tonga noho ny aratsian'ny lalana sy ny alaviran'ny tany. Zay zany anisan'ny olana. Anisan'ny olana. Dia anisan'ny olana faharoa koa zany ity fivoaran'ny teknôlôjia ity, dia lasa miantraika aty amin'ilay toe-tsainan'ny tanora izay miala sakana eo amin'ny sampana VK. Satria hainao ihany ny sampana VK tia andrakandrana. Dia noho le fivoaran'ilay teknôlôjia hitan'ny zareo zany, dia lasa ohatrany manahirana kely ny Panabe ny fanabeazana an'ireo tanora ireo, kanefa na zany tsy zany miezaka dia miezaka ihany ny Panabe mba haolombanina an'ireo tanora ireo. Dia tsara marina koa fa izay ato amin'ny diocèse ny Toamasina zany dia misy lamina hoentina ampivoriana ny tanora sy ny ankizy zany iraisana. Dia ohatra zao, raha ohatra ka ny herinandro voalohany dia manao adoration daholo zany ny programme. Dia ny herinandro faharoa zany ohatra hoe manao fizarana ny tenin'Andriamanitra mamaky baiboly. Dia ny herinandro fahatelo zany dia mandalina ny mahakasika ny fikambanana FET. Ary ny alahady fahefatra zany na manao animation, na mampianatra hira, na mianatra asan-tanana, arakaraka zay anentana ny Panabe ny tanora sy ny ankizy. Ya, zay ny koragna mahakasika ny FET tagnatin'ny diocèse. Voatantara takeo hoe aiza aby ny misy ny FET, aiza aby ny fakitra ahitagna ananjy, inona ny fiaignan'ny FET, karakory, inona ny lalagna nandalovanjare, ny sarotra sy ny tsara. Fa na zegny na tsy zegny nefany ny fotoagna manampetra, mbola maro ny azo ambara. Fa misy ihany koa nefany ny hafatra zay hoentin'ny mon père, mon père ananjy ihany koa moa zegny amin'ny vicaire général ananjy agnatin'ny diocèse, tsy ho amin'ny FET fogna, azadigny fa mon père aketo sady aumônien'ny FET izy no vicaire général olo maventy be aketo agnatin'ny diocèse zay. Misy ihany koa zegny na zegny na tsy zegny ny hafatra ho antsika ray aman-dreny sy ho an'ny tanora, indrindra ho an'ny zamadinika zay mbola agny ambadimbadika agny amin'izao fotoagna zao. Megna anao mon père ny fitenenana.
misaotra besaka afatra ho ansika rehetra zany indrindra fa osika kristiana ary kristiana katolika izay manana sehatra iainana ny finoana maro lafy komanana masina firohotana vondrombavaka vomeranasa amin'ny sehatra ikatroana maro samihafa ansika dia mahazava-dehibe ny fidirana fikomanana masina ry havana ary nentananareo eto a dia hoe agnisika no miaina ny maha kristiana ansika na fikomanana masina zay misy asika any zany ankoatra le vakoka mahazatra asika amin'ny boky terao misy hoe vakoka maraina vakoka hariva complet à chapelet dia misy koa ny atao hoe charisme na fikambanana igny iaigna dia misy vakoka koa mifanandrefy amin'igny ka za zany mahita tamin'ity vanim-potoanan'ny covid aty a vao tsy misy kona fona fangona dia baty fona fa tsy misy kona nefa any an-tokantrano agny zasika miaigna ny maha kristiana ansika na ny maha fikambanana ansika ka ao anatin'ny fanabeazana na fikomanana masina no azahoana an'iregny aim-panahy mamelombelona ny finoana maha kristiana ansika zay a fa sy mizana fotsy hoe kristiana sory dia mamonjy lamisa lahady dia vitan'igny fa ny fikomanana masina dia zava-dehibe ny fiaignansika sy fidirana anaty fikomanana masina ohatra fotsiny zao amin'ny FT a na dia eo zany fianarana ny katesese hoe mivavaha sy ny tariny miamafy sy miamatanjaka ny fitiavam-bako amin'ny FT zany raha tena seria marina le olona amin'ny FT ihany koa entanany kristiana ny fiangonana any mandehana mividy baiboly ery e tonga mbola atahotra dia sy vaovako baiboly igny FT dia beazina ampianarana azy fomba fampiana baiboly ny contenu baiboly ampianarana azy alohan'izy amaky sy ianany ten'Andriamanitra ary ny FT koa amin'le hoe manao komin'ny voalohany aloha dia vitan'igny ka mikofesy ny tariny fa amin'ny FT dia beazy misy ndre sady agnaza ny tenany satria fitiavan'Andriamanitra izy no agnazy ny eucharistie amin'ny alalan'ny adoration sy ny sisa zay zay mahazava-dehibe ny fidirana anaty fikomanana masina ka ao anaty fikomanana no mahafantatra ny maizy azy anazy ary ny farany a dia hoe ny fiaignansika ety ambony tany aty dia fa ny manana ny lanitra ary fizaram-pitiavana araka an'Andriamanitra fitiavan'i Kristy hoe mitoera amin'ny fitiavana reo izy Kristy dia za manko maheno eny an-taranany egny amin'ny fiarahamonina egny fa hoe azamika fikomanana fa sao dia masimasina matahotra olo masina dia sy miditra fikomanana masina sy manao velorady sy manao dingana sy ny tariny ore olona andeha an-dagnitranga sika ka raha andeha an-dagnitranga ilaina ny fahamasinana hoy Kristy aoko masina reo fa masindao ka anaty fikomanana masina sika miaigna zay ny hoe traikefa sy ny fanazaran'ny tegna ny fahamasinana zay a mandrapahatonga sika olo lavorary ka miditra any an-dagnitranga zany ka aza atao raha misy ny masina zay fa raha miaraka ny Kristy nareo tsy maintsy ho masina malavitra ny Kristy tsy masina misy miaraka amin'ny demôny tsy misy fahamasinana fa anaty fikomanana masina sika beazy anatin'ny fitoem-piainana fahamasinana zay a marina fa hoe tsy lavorary sika fa tsy kelikely sika mankany amin'ny falavorariana ady masy izy ity ady atao isanandro fa tsy vita ndraikandro zay ngamba ny fanentanantsika ziabiziaby e ka entana nareo ziaby mivavaka no tokantrano any miaraka amin'ny mpianakavy entanana ihany koa ankaty am-piangonana dia reno mifameno zany a mankany amin'ny famasinana iainana anaty fikomanana masina zay misy asika ya zay ny afatra avy tamin'ny vicaire général fa misy ihany koa ny afatra avy amin'ny filohan'ny fikambanana afafy FT zay miagnatsika tsarakaraiky ihany koa ho antsika afafy FT namana zany amin'izao amena ara-pahasalamana amin'izao fotoana izao dia ezana zany antsika ianao an'le vavaka totoafo amin'le marathon de prière hozy izy zareo zay ka manentana zany tsy hoe atsika afafy FT foana fa ny fianakaviana any an-trano any zany dia entany daholo amin'le fanentanana ny vavaka amafisiko eto zany ny afafy FT eto amin'ny faritra ny Tomasina zany dia manana an'izay fandaharana zay andraisany anjara amin'ny radio katolika Masova dia ny fandaharana miady Jesoa isaky ny alarobia hariva amin'ny enora sasany eny ary zay ny azonay nambarany niany fa aketo za dia agnano misaotra manokana ho an'ny fikambanana afafy FT raha natsikatra tsika tagny tampandohan'ny fandaharana menamena maintimainty ny lambanay fa amin'izao somary fotsifotsy tafiditra agnatin'izay FT zay ka isaoragna betsaka zareo agnatin'izay fikambanana nizara ny t-shirt nampiakanjo ny mpagnentana ny fandaharana ndao mba fantarina dia eto ampamaranana ihany koa moa zagny mankasitraka anareo nagnaraka ny fandaharana hatramin'ny farany mankasitraka ny FT jiaby ihany koa ozin-jareo zay hoe afafy FT afitema ndao mba fantariny fandaharana entina anovozana fahalalana manodidina ny sehatra iray toy ny asa tantara na toerana arahinao isaka ny alatsinainy amin'ny fito rano sasany ariva ndao mba fantariny olakatsika zay miparietsy amiananinaye olakatsika zay miparietsy amiananinaye olakatsika
dia isaorantsika sy ankasitrahantsika ary zareo avy ao amin'ny dioseziny Tomasina tamin'izay fifampisarana teo izay, ary antenaina fa samy afakana indray tamin'ny zavatsoa ny fampisarana izy ireo isika tsirairay avy. Amin'ny iray volana toy izao dia ry zareo avy ao amin'ny Knekoma indray na ny eka avy amin'ny université no ifampisarantsika eto ka dia ampiomanana antsika ny fanarahana indray ny fifampisarana ataon'ireo eka avy amin'ny université. Eto ampamarana dia tsara ny mampahatsy antsika fa afaka tapabolana moa isika dia higadona izay volana Oktobra izay volany misiona moa isika. Ny volana Oktobra taona vitsivitsy lasa izay dia novidintsika indrindra natanterahana asa misionera, asa fitiavanamana, asa soa. Ny voalohan'ny volana Oktobra rahateo dia ankalazantsika ny masombary Terezin'i Jesosy zazakely izay mpiaro ny fitiavanantsika sady mpiaro voalohan'ny misiona. Izay indrindra no antony ividianantsika ny volana Oktobra io ho fanatanterahana sy ho fanaovana ny asa misionera, asa soa izay anisan'ny mampiavaka ny fiainantsika afafy FET, ary anisan'ny atao hoe koa mandrafitra ny fiainantsika ny mia Jesoa, ny fiainantsika ny fanaovantsika asa soa. Ko dia amin'ny tanana antsika rehetra tsy ankanavaka ny ekipa fototra tsirairay avy na ny sambatan'olona mihitsy azy. Ko dia samia mazoto daholo amin'izay asa misionera, asa soa izay. Mandra-piaona daholo ary ho ela velona ao amintsika ny Jesoa mandrakizay. Afitema.